mpanompon'andriamanitra. Laza kely akaikinao hoe mpanompon'ny tompo ianao io. Manino hoe azafady? Dia teneniko ny eo amin'ilany mpanompon'ny tompo ianao io. Amen. Amen. Asiteka mafan'andriamanitra. Samy hafa ny atao hoe mpanompon'andriamanitra sy mpivavaka. Ny olona mpivavaka miala avy any an-trano izy dia tonga ty am-piangonana dia mody rehefa avy eo. Izay ny atao hoe mpivavaka izy. Antanina akaikinao sao dia ohatry izany izy. Antanina kely mihitsy izy sao dia ohatry izany io. Mpivavaka miala avy any an-trano dia mody sabata dia tonga ty amin'ny sabata dia mody rehefa avy eo satria mpivavaka. Averena antanina ihany sao dia mba mpivavaka ianao. Fa ny mpanompon'andriamanitra tsy ohatry izany fa hafa mihitsy. Ny mpanompon'andriamanitra tsy za ihany a. Reo manko nareo hoe mpanompon'andriamanitra dia ny mpitoro teny ny mpanompon'andriamanitra tsika rehetrarehetra ireo mpanompon'andriamanitra daholo tompoko fa tsy izay mpitoro teny ihany. Sao rozy nareo? Tsikitiko kely no akaikinao dia mba asitehaka ho an'ny tompo. Ary miabolitsika dia jerevantsika ny boky amin'ny Exodus 10. Exodus 10 manomboka ny 9 fa 1. Hitantsika ve? Exodus 10 manomboka ny 9 fa 1. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny soramandry ambony milaza manao hoe fahasivy ny Aizipito. 9 fa 1. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, ahinjiro manandrify ny lanitra ny tananao mba hisy aizina amin'ny tanin'ny Egipta dia aizina azo tsapaina. Dia nahindry Mosesy nanandrify ny lanitra ny tanany dia nisy Aizipito eran'ny tanin'ny Egipta rehetra atelona, koa tsy mba nifakahita ny olona na miala tamin'izay ny toerany atelona, fa ny zanak'Israely rehetra kosa nisy mazava teo amin'ny fonenany. Ary Farao dia napaka ny Mosesy ka nanao hoe mandehana ianareo manompoan'i Jehovah, fa ny ondry amanosonareo sy ny ombonareo ihany no aoka avelanareo, ary ny zanakareo madinika dia aoka hiaraka aminareo koa. Ary hoy Mosesy, ianao no hanolotra eto an-tanana izay fanatitra dorana sy fanatitra hafalatsadra aterina eo an'i Jehovah Andriamanitray, ary ny omby amanondronay dia hoentina hiaraka aminay koa, fa tsy hisy avelana dia ny kitrony ray azy, satria ireny no angalanay hanomponan'i Jehovah. Ireny manino azafady? Angalanay hanomponay an'i Jehovah Andriamanitray. Ary tsy mbola fantatra izay hoentina manompo an'i Jehovah mandra-pahatongana ihany. Ary Jehovah dia nanamafy ny fony Farao ka tsy nentina ndefa azy izy. Ary hoy Farao taminy, miala amiko koa mitandremo, fa aoka tsy ahita ny tavako intsony ianao, fa amin'izay andro ahitanao ny tavako dia ho faty ianao. Ary hoy Mosesy, marina izay nolazainao, fa tsy ahita ny tavanao intsony aho. Amen. Asiteka mafan'Andriamanitra. Averiko ihany hoe samy hafa ny olona mpanompo sy mpivavaka. Ny mpivavaka miala any an-trano izy dia tonga ty am-piangonana, tapitra ny vavaka dia mody izy. Tsy tapitra koa ry vavaka io dia mody izy. Ny mpivavaka ny azy ihany ny fatany. Manina hoe azafady? Raha mitondra mambavaka eo izy dia hitondra mambavaka ny fiainany ihany ny atongavany eo vita. Fa ny mpanompo tsy taka izany. Raha jerevantsika ny voalazan'ny Baiboly ny akamaroan'ny teny fikasana rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly dia ho an'ny mpanompo avokoa. Ho an'iza hoe? Ohatra fotsiny izany zao hoe manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao izy dia hitany haninao sy ny ranonao ary esoriko aminao ny aretina.
ny olona manompo zany no maninona tahina esorina amin'ny aretina tsisy momba ao amin'ny tanina azoka tsara dia mbola mitenany koa Andriamanitra ny amin'ny boky Isaia hoe ny fitaovam-piadiana voaforona amelezana anao dia tsy izy ho ambinina ozy izy dia nytoy izany hoe izany ny lovan'ny mpanompo avy amin'ny Jehova. Ny mpanompo no na dia misy tafika na devoly ary na misy fitaovam-piadiana voaforona amelezana azy ary mpanompo izy dia tsy mandaitra aminy zany fa ny mpivavaka mandaitra aminy zany. Tsikitsika kely ny eo akaikinao so dia hiteny ianao hoe tsisy Andriamanitra nga eto amin'ity fanompony tiako ahoana ny antairan'izany zay samihafa mihitsy ny mpivavaka sy ny mpanompo fa ny mpanompo ny andefany zany satria hoe zany ny lovan'ny mpanompony Jehova tsy andairana loza ohatry ny ahoana ara le tena mpanompo ohatry ny ahoana le fanompona marina rehefa nitenen'Andriamanitra Mosesy tafapaka teo anatrehan'Andriamanitra ny fitarainany sy ny fahoriany dia nirahan'Andriamanitra Mosesy anafaka ny zanak'Israely tany amin'ny tanin'ny Egipta dia ozy izy rehefa tonga teo anoloan'ny Farao alefaso ny oloko andeha hanompo any anefitra andeha ninona hoe nanafahana ny Israely tany amin'ny tanin'ny Egipta andeha ho aizy hanompo tsy andeha hivavaka teneny kely nokaikinao tsy andeha hivavaka fa andeha ninona hoe raha nandeha nivavaka izy nakany anefitra fotsiny dia avy eo miverina nakao Egipta dia miverina voafatotra ihany fa andeha hanompo i Andriamanitra zany hoe nafahana tany amin'ny fiainan'izao tontolo izao isika andeha hanompo avereny any hanompo isa roatelo hanompo teto amin'izay tamin'ny loza fahasivy tenenin'Andriamanitra Mosesy hoe ahinjiro amin'ny lanitra ozy izy ny tananao dia isa izipito atelona aizy na azo tsapaitanana nataony Mosesy zany dia tanteraka tsisy nahetsika teo amin'ny toerana nisy azy ny Egiptianina rehetrarehetra nandritra ny atelona ohatra zany ianao eny Analakely nandeha teny Analakely anao tonga le aizina tonga dia nijanona teo satria mitsapatsapa tsy mahita ny ninona aizy na azo tsapaitanana le aiziny nandritry ny 3 andro nijanona teo amin'ny toerana teo ny sasany any an-dakozia eo ingane mba tsy tany amin'ny toerana hafahafa fa teo ianao teo 3 andro tsy nahetsika teo ny Egiptianina fa nagaka tany amin'ny tany Gosena tany amin'ny tanin'ny Israely nasihin'Andriamanitra mazava. Aleluia. Papapapa vany amin'izay Farao natsony Mosesy sy Arona aviaingany nareo aty esory aminay zao aiziny zao dia alefaso daholo ny zanakareo ny lehilahy antitra ny vehivavy alefaso manompo an Jehovah Andriamanitra reo any fa ny ondry amanosinareo ajanony. Dia inona ny navalin'ny Mosesy ianao nga no anome zavatra entinay manompo an'Andriamanitra no ajanony reny no entinay mandeha manompo an'Andriamanitra ozy izy Mosesy raha jerevina zany le Baiboly tsy fanompona le fanompona andehanana ho any anefitra raha tsy misy an'le ondry sy le osy zany hoe tamin'ny andron'ny Mosesy zany azy ny tena mafanompona an'Andriamanitra ny fanompona dia fanompona misy fanapitra aterina fa rehefa tsy manao fanapitra le mpivavaka dia mpivavaka ny anarany lazao kely nokaikinao samihafa mpanompo sy mpivavaka ao tsara ve tsika tsikitsika kely no akaikinao tena hoe tian'Andriamanitra be ianao hoe amen na zany hoe tsy nentina andeha nanompo tany anefitra i Mosesy raha najanona le ondry amanosi satria nahoana reny no entina andeha hanompo any anefitra zany hoe raha vao ohatra zany manao fotoam-bavaka ohatra ny mpivavaka anankiray ka tsy manao fanatitra izy dia izay le antsoina hoe inona izy zany amin'izay fotoana izay mpivavaka ny mba fanompona ny fanompona dia ny fanaovana fanatitra izay neny Mosesy tsy nentina andeha izy ozy izy mosy Farao hoeto any koa ny zanakareo nga ny zanaka ny andeha atao fanatitra any tsy nety izy zay tsy andeha ozy izy raha ohatra ka tsy alefa ny ondry amanosinay satria reny no entina mandeha manao fanatitra mahafanompona n'lay fanompona domokely no akaikinao rehefa mba manao fanatitra dia ataovy tsara fa reny ny fanompona resy lahatra ianao sa tsy resy lahatra zay ny mahafanompona ny fanompona fa raha vao tsy manao fanatitra zany ny any am-piangonana
dia lasa inona fotsiny ny atao ao? Fivavahana fotsiny ny atao ao. Nga misy teny fikasana ho an'ny mpivavaka avy eo anatin'ny baiboly, mpanompo ny akamarony, mpanompo. Mbola hijery temboka be dehibe tsika rehefa avy eo. Zay ny mahatonga antsika hoe rehefa tonga fotoam-pivavahana ohatra zao dia manao fanatitra foana tsika satria iny no mahafanimpona ilay fanimpona. Ama rehefa tsy nanaiky andefa nyondry amanosiny i Farao dia najanona teo ilay aiziny. Ozy izy Farao moa nanao vava hoe ndana mandefa amin'ny fotoana ahitako anao dia ho faty ianao dia tsy ahita ny tavako tsony. Dia ozy Mosesy hoe marina tokoa ny tenao fa tsy ahita ny tavanao tsony satria taorianan'ny loza fahasivy dia nivadika loza fahafolo fandringanana ny lamatoa rehetrarehetra, tsy mifankahita tsony zareo taorianan'izay. Zay ny fanimpona voalohany tamin'ny andro Mosesy. Jerevantsika indray misy vehivavy anankiray indray ato nanompo ihany koa izy tao anatin'izao fanimponan'Andriamanitra zao any amin'ny bokin'ny Lioka toko faharoa. Lioka toko faharoa. Hitantsika ve? Manomboka ny andininy fa enina amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo manao hoe: ary nisy mpaminany vavy anankiray dia Ana zanaka vavin'ny Fanuely avy tamin'ny firenena Asera. Efa antim-panahy tokoa izy ary efa nitoetra tamin'ny vadiny 7 taona taorianany nahavirjiny azy. Ary efa mpitondra tena tokony ho 420 taona izy ary tsy niala teo ankianjan'ny tempolo izy fa nanompo tamin'ny fifadikanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Nanompo tamin'ina hoe vehivavy io? Raha lasana vavy miresaka aminareo, nanompo tamin'ina hoe azafady? Fifadiakanana sy ny fivavahana andro aman'alina. Io vehivavy io zany nenazy netiny nanompo an'Andriamanitra indray tamin'ny fahanterany dia fifadikanana sy fivavahana andro aman'alina. Ny mampiavaka azy amin'ny mpivavaka, ny mpivavaka ho miala ny an-trano dia tonga ty-am-piangonana dia mody ao fa nen'ilay vehivavy mahafanimpona amin'ny fanimpona azy dia mivavaka andro aman'alina izy, manao fivadikanana matetitetika andro aman'alina izy. Zay nenazy nataony ny fanimpona. Raha mametraka fanontaniana kely aminao aiza ho aiza amin'izany ianao amin'izao tsika miresaka izao? Aiza ho aiza amin'izany? Mety afaka milahatra amin'izany niana zany ve amin'ny fivavahana? Aiza ho aiza amin'ny fifadikanana? Fa nenazy netiny nanompo vavaka sy fifadikanana andro aman'alina. Ao hijery olona anankiray faraparantsika amin'ny bokin'ny Lioka toko fahavalo. Lioka toko fahavalo manomboka ny andininy voalohany. Lioka toko fahavalo manomboka ny andininy voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ny 12 lana naraka azy mba amin'ny vehivavy sasany izay nositranony tamin'ny fanaratsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany démonie 7 sy Joana vadiny koza mpitandrina ny fananan'i Herode, ary Sosana mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny hoe azafady tamin'ny fananany iray. Reto ndray zany zao reto olona reto mpanaradian'i Jesosy. Ao ry Maria Magdalena voahany démonie 7, ao ry Joana vadiny koza, ao ry Sosana sy ny maro hafa koa ny voalazan'ny baiboly. Reo olonareo zany manaradian'i Jesosy sady tsy mpitory-teny, tsy mpitaona olona, tsy zavatra ataony, fa netiny nanompoana teny am-pandehanana nanompo any tompo dia tamin'inona? Tamin'ny fananana no ny voalazan'ny baiboly. Zany hoe nitohanany zany Jesosy tamin'ny fananana satria zay no fanimpona, zay ny vitany entiny hanompoana eo anatrehan'Andriamanitra. Izy zany nanosika ny tompo, nanohana ny tompo tamin'ny filazantsara izay nataony. Raha oharina amin'izay olona anankitelo zay zany zao tsika, aiza ho aiza tsika amin'ny fanimpona? Inona ny mba entinao manompo an'Andriamanitra? Tena resaka matotra ka. Inona ny entinao manompo an'Andriamanitra? Raha jerevantsika iza le voalohany teo
ry Mosesy mirehitra ve ianao anaty fanaovana fanatitra? Zay ny fanontaniana voalohany. Ohatra hoe mbola tsy resinao zany ry zareo. Jerevantsika indray ihany, mirehitra ve ianao anaty vavaka? Andro aman'alina io fifadikanina andro aman'alina io eo anatrehan'Andriamanitra. Aiza ho izy? Ary mbola tsy resinao indray ihany ary tsy resitsika. Dia jerevantsika indray Joanna vadiny Koza, Magdalena ary Sosana sy ireo vehivavy maro nanompa Jesosy tamin'ny fananana. Mirehitra koa ve ianao any amin'izany sa tsy mirehitra? Dia averena metro fanontaniana amin'izay ny namanao, inona ny ilan'Andriamanitra anao zany ny tena marina? Manontany kely no akaikinao. Tena kitio mihitsy izy inona zany ny ilan'Andriamanitra anao? Andehana maro isa ty am-piangonana zany raha ny fahazavako azy, satria miala any an-trano dia tonga dia an-trano am-piangonana mivavaka dia avy eo mandeha maka izy. Vao maneno ny lakolosy tapitra fotoam-bavako tsita. Inona ny anaran'iny? Mpivavaka iny. Fa ny mpanompo tsy taka zany, mpanompo manao zavatra. Azontsika tsara. Zany hoe ny antony nanesorana antsika tany amin'izao tontolo izao tany, andeha hanompo an'Andriamanitra. Ny antony nanafahana ny Israely tany amin'ny tanin'ny Egypta, andeha hanompo an'Andriamanitra. Rehefa tonga tahaka izao ny Paska dia fanompoana vaovao ny Paska. Satria ny Exodosy 12:12 dia milaza hoe ity volana ity ozy izy no voalohan'ny taona sady voaloham-bolana ho anareo. Zany hoe tsy nikotian'Andriamanitra tsony ny tany alohan'ny Israely tany amin'ny tanin'ny Egypta, fa izy navoaka tao amin'ny tanin'ny Egypta iny namorona taona vaovao sy volana vaovao Andriamanitra. Dia nefa teo izy rehefa nanavaka ny Israely tao amin'ny tanin'ny Egypta ozy izy alefaso ny Israely andeha haninona hoany? Hanompo azy. Zany hoe nesorona tao anatin'ny fanadevozana, nampidirina tao anatin'ny Paska, andeha fanompoana vaovao. Isika izao manompo vaovao. Isaky ny tonga tahaka izao ny Paska dia dingana vaovao amin'ny fanompoana foantsika. Dia averika an'ilay fanontaniana, hiditra amin'ity dingana vaovao amin'ny fanompoana ity isika, inona no ilan'Andriamanitra anao? Ka hanompo fa le hanompoko. Le hanompo. Teo izao manompo amin'ny fanatitra ny Ndry Mosesy. Dia ny anankiray manompo amin'ny vavaka andro aman'alina, fifadikanina andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny anankiray manompo amin'ny fananana. Ary isika manompo amin'inona? Manompo amin'inona hoe tompoko? Dia tena raha ohatra hoe manompo amin'ny fanatitra tokony misongadina mihitsy kely ianao hoe. Tokony tena hoe tena manompo amin'ny fanatitra, efa ny tonga dia fanatitra misongadina mihitsy. Alleloia! Fa raha 2 arivo ve manompo amin'ny fanatitra ve zany? Frehana bisa rehefa miady mafy zany azontsika tsara le izy. Jerevantsika amin'izay ny toetran'izany hoe mpanompo zany. Luka 7:70. Luka 7:70 manomboka ny 7. Luka 7:70 manomboka ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe, ary iza moa aminareo no manana mpanompo miasa tany na miandriondry, ka raha tonga avy any an-tsala i mpanompo dia anao aminy hoe avifaingana ka mipetra ihinana. Fa tsy ilaza aminy kosa hoe va izy manamboara izay isakafoako ary misikiny ka manompo ahy amandra-pihinako sy isotroko. Fa rehefa vita izany dia vao mahazo mihinana sy misotra ianao. Moa misaotra izany mpanompo zany va izy, satria nataony izay nandidiny. Dia ho tahaka an'izany koa ianareo. Rehefa vita anareo izay rehetra nandidina anareo dia ataovy hoe mpanompo tsy mahasoa izahay, ny tokony ho nataonay ihany no efa nataonay. Asiteka mafy an'Andriamanitra. Eto zao manao fanoarana ny tompo hoe misy patron anankiray izay nilazako azy, na hoe tompo anankiray zany. Dia io tompo io manana mpiasa izy, na manana mpanompo ny fiantsoana azy. Ilay mpanompo avy nandeha niandriondry sy ny asa tany. Mafy ny miasa tany samoro, mafy zany asa tany zany. Dia sady avy niandriondry sady miandriondry zany izy manara-maso an'ilay ondry no miasa tany. Dia izy le reraka avy miasa tany iny nandeha nody any an-trano. Tonga ao an-trano
ilay tompo na ilay patron tsy teny mihitsy manao hoe reraka ianao ry mpanompo fa tonga dia mipetra dia rosoky sakafo ianao dia misotro jus glacé tsy anao an'izany mihitsy le patron fa inona nataon'le tompo ny voalazany baiboly andana karakarao ny sakafo dia servieva aloha dia rehefa voky tsara dia avy eo amin'izay anao vao mihinanana ianao amin'izay dia raha nanao an'izany mpanompo io nisaotra azy ve ilay patron sa tsy nisaotra tsy nisaotra ho ny voalazany baiboly dia ho tak'izany ihany koa ianareo ny tenenin' jesosy rehefa avy natanteraka izay nandidina anareo ianareo dia lazao hoe mpanompo kely tsy mahasoa izay tokony nataoko ihany no nataoko misy fampianarana be zany a mipetraha amin'izay tsika mitoeran'le mpanompo ianao zany reraka avy miasa tany a reraka avy miandriondry a tonga ao an-trano mbola irahana matsaka koa ohatr'izany nga manioro ny sasany hoe ianao reraka avy nandeha ny asa tany ny andriondry tonga ao an-trano anao zany mba heritrereo tonga dia isakafo ianao an-trano mbola ozy izy mamanareo sy dadanareo dana matsaka ohatr'izany ohatr'izany jereo kely ino akaikinao dia teneny ohatr'izany angamba ho avy matsaka avy any ianao na raisy fotsiny ohatra hoe ny tanora le avy mianatra iny ianao avy mianatra avany mirava amin'ny 12 atoandro dia ozy izy mamanareo tonga ao an-trano andrahoagny vary ngamba dia tsy haiko tsony tsy haiko tsony angamba nitoy any tantara fa tonga dia mitsirara eo sasany hoe zay kosa ve fa avy nampiasa saina tary avy niaritra tary tonga ty mbola vo andro vary azonareo tsara ohatr'izany nitoetra n'le mpanompo le mpanompo zany zao na reraka avy taiza na reraka avy taiza irahan'le patron dia mbola maninona ihany izy mbola manaiky any izy mbola manaiky any izy na avy natsaka izy na avy niandriondry izy na avy nangady tany izy na avy nianatra izy satria mpanompo ny toerany tonga ao trano izy mbola irahana manao zavatra afo tsy manda izy satria izay mahampanompo azy fa ny mpivavaka mamela ianareo mba hiteny kely raha anao fanetanana ohatra zao rehefa aveo hoe anao fanetanana radio tsika rehefa mirava angonina le zavatra fa tonga dia misy mitsoka satria mpivavaka izy fa mpanompo mahasamy atrika hoe na dia mbola manana ny ry dépenserie ary a mbola tokony andohan'ry ary a ty tsy maintsy mbola ataoko satria izay le mpanompo tsy mitsoka ndraiky zany mpanompo tompoko halleloia na efa nivavaka izy nanomboka alarobia lakamisy atoandro zoma atoandro mbola mivavaka izy sabotsy mbola mivavaka izy lahady mbola mivavaka izy latsy vitainy hatramin'ny farany pasika tsy mitsoka zany ny mpanompo fa ny tsy mpanompo ozy izy efa firy andro koa zave zay reraka sakaina am'izay somarary eo a mpivavaka ny anaran'izany tomokely ny akaikinao mpivavaka ianao raha zany ny ataonao zany hoe le toetran'le mpanompo zany mpanompo tsy mitsoka zany ninina ndraikitra apetraka amin'eo raha asaina manao décoration izy asaina mandeha manao accueil izy asaina manadio trano izy asaina andriamanitra mitanana ty tsy mitsoka fa ataony foana satria ohatrany ahoana le toetsain'ny mpanompo ho jesosy manao hoe rehefa navita zay nandidina anareo ianareo dia lazao hoe mpanompo kely tsy masoa zay tokony nataoko ihany ny nataoko rehefa ny olombelona manomboka mametraka hoe za efa navita tsy te hanao tsony izy fa ny toetsain'ny mpanompo dia zao na efa navita ry izy dia ko tiany tsy misy ny zavavitany mba hanombohany vaovao foana isanandro zay ny mpanompo azontsika tsara rehefa mba manao zavatra amin'ny asan'andriamanitra manaova be fahazakotiana le izy zay le titre n'le toriteny tamin'ny noviny iny hoe manaova be fahazakotiana hainareo le kotiana sao dia samy manana ny kotinany koa mivava mafy fahazakotiana mifady ihany fahazakotiana manaova fanatitra be fahazakotiana tongava foana mamontsy fotoam-bavaka fahazakotiana ny zavatra goavana be vitanao azakotiana mihitsy mba hahafahanao manao foana fa raha vomanomboka mametraka ny lanja ny zavatra vitanao tany aloha ianao tsy te hanao intsony ianao ohatra zany zao veva navita fivadikanina lava be vo nanomboka nanompo an'andriamanitra dia tratrina fivadikanina 3 alina ritry ny herintaona isan-kerinandro impiry isan-kerinandro zany no misakafo inonefatra
dia mandritry ny 3 andro 3 alina zany tsy mihinan-kanina mandritry ny herintaona. Dia vita zay dia manao fivadikanina 10 andro sy 10 alina indray. Dia vita zay dia tratrana 40 jours 40 minutes aiky indroa. Ny 40 jours ilay tsy mihinana amin'ny atoandro fa amin'ny alina mihinana tsy haiko efa impirana am'izay. Dia ozy ve tiariana hoe za kosa efa navita fivadikanina be dia be taloha za tsy faditsony. Inona ny titrako amin'izay fotoana izay? Mpivavaka amin'izay. Fa ny mpanompo na efa navita be ary taloha satria za mpanompo ko tiako tsy misy zany tsy mitondra an'izany titry zany fa za isanandro dia miainga foana hoe anao vaovao foana anao foana dia amin'izay fotoana izay mavita. Fa ny mahatonga ny mpivavaka mijanona eo tsy mihoatra ntsony ny ara-panahiny tsy mitombo ntsony ny ara-panahiny satria hoy izy efa navita taloha dia tsy mahavita ntsony izy ankehitriny. Nefa hoy Jesosy na hoy Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny Ezekela manao hoe raha misy olo marina anankiray, olo marina ny anarany taloha ka niala tamin'iny fahamarinana iny izy ankehitriny dia veriny amin'ilay tsy fahamarinana izy. Raha nisy mpanota anankiray mpanota izy taloha ka niala tamin'ny fahotana izy fa niditra amin'ny fahamarinana dia voavotsy amin'ilay fahamarinana. Zany hoe Andriamanitra tsy manadino ny lasanao fa jerevany hoe manao ahoana ianao ankehitriny. Dia ametra-panontaniana aminareo manao ahoana nareo ankehitriny androany. Samy efa navita daholo tsika, samy efa nanohana be daholo tsika, samy efa nivavaka be daholo tsika, samy efa nifadianina be daholo tsika, samy efa niwalaoala ny hira ny deran'Andriamanitra foana tsika isaky ny sabata sy ny voaloham-bolona sy ny fotoam-bavaka. Fanontaniana petraka androany manao ahoana nareo androany zao fotoana andrenesina toroteny zao rehatra sa tsy mirehatra. Eny tompoko manao ahoana hony? Dia indrindray ny olona miteny izay efa navita be taloka ampatsiahivina eo anatrehan'Andriamanitra fotsiny reny Andriamanitra ao tsarovy tompo tsarovy ahoany raha vita zany ny fanompona hoe tsarovy ny nandianako teo anatrehanao. Matsiaro ny lasanao izy fa inona ny tena jerevany ny ankehitrininao manao ahoana ianao androany. Avereno antaninany namanao inona ny tena ilan'Andriamanitra anao amin'izao fotoana izao. Inona ny tena ilany ianao? Manompo ianao sa mpivavaka fotsiny? Nitorotentsika tamin'ny sabata dia inona ny antony amonjenanao? Andehan iny? Inona ny antony amonjenatsika? Very atoroteniko ny rehatra be. Marina mafy. Tsy tadidy ve? Jesosy io. Natsony Noa satria nahita fity dia nitoma ihany koa ny vady aman-janany niaraka tamin'ny vinanty vaviny. Dia inona nasena natao taminy? Manamboara ozy izy inona? Samby fiara. Inona ny antony anamboarana le samby fiara? Amonjena izy valy mianaka ve? Novonjeny izy valy mianaka. Fa ny tena nasena nanamboarana le samby fiara ampidirana an'le biby ao anatin'le sambo. Dia izy valy mianaka indray maninona rehefa avy eo? Miandraikitra mikarakara an'le biby mba tsy ho fatany taranany. Zany hoe ny antony amonjenana izy valy mianaka tambo ny famonjena azy karakara an'reto biby reto, miaro an'reto biby reto ary manamboatra an'le sambo. Azontsika tsara? Dia isika zao tsy hoe natsona hivavaka fotsiny, natsontsika hanompo anao zavatra, amonjy fanahan'olona, ampandroso fanjakana Andriamanitra. Tsy haiko na mety aminareo zany fa zay mihitsy le fahamarinana. Azontsika tsara le izy? Lasaiza daholo ny eritreritrintsika zany lasaina bavy. Asiteka kely ho an' Jesosy hoe mbola vonina iainga ve ianao sa hijanona eto amin'izay tsika? Mbola mafy anie ty azakazaka ty raha lasaina bavy.
tsisy olona mpinotsotra zany manompo an'Andriamanitra, tsisy olona mpivavaka fa tonga dia inona daholo mpanompo. Fa tsy fantatry fotsiny ianao hoe mpivavaka amin'izao tsika miresaka izao sa tena mpanompo marina, manao andraikitra, miazakazaka amin'ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Tsika zany zao tokony asiana intercession mitsangana zany zao ao aorianan'ity pasika ity, satria tokony mba manompo amin'ny fivavahana andro aman'alina sy ny fifadikanana isika. Dia asitsika andro anankiray na anankiroa anatin'ny herinandro intercession, fitondrana mambavaka asan'Andriamanitra fotsiny. Dia mba manokana fotoana zany anaovana intercession ao dia ho asitsika fotoana vavaka sy fifadikanana fotsiny isan-kerinandro. Dia asitsika fotoam-bavaka andavanandro akoatran'ny alim-bavaka. Dia eo amin'izay ny jerevana ny hoe iza lay, iza le manompo sa iza le mpivavaka. Ao anontany kely nikaikinao, mety aminao ve zany? Ahoana, mety ve? Iaraka iazakazaka tsika. Sika rehetra mitambatra ny havita zavatra goavana. Amen na? Hoy ny voalazana Baiboly hoe ny fitaovam-piadiana voaforona amelezana anao tsisy ambinina. Tsy afaka anao amen amin'izany mihitsy tsika. Fomba fotsiny leo am-piangonana amen fa nefa tsy tanteraka akory le izy fa tonga misy problème dozo. Zay problème tonga eto Madagasikara izy daholo tsy maintsy andalovany voalohany. Raha hitsahana kamiao zany izy efa fisaka mihitsy kapevitra daholo ny vatany ray manontolo, satria nahoana tsy mpanompo fa mpivavaka. Manafika ny devoly manao fivoriany satana ny ambadika any hoe ndao tafiana daholo ny mpivavaka rehetrarehetra, tratra izy satria nahoana mpivavaka. Fa ny mpanompo ny fitaovam-piadiana voaforona amelezana azy dia maninona hono tsisy ambininy. Izany lova ny mpanompo avy amin'i Jehovah. Afaka manao programme satanany fa raha mitona titre mpanompo ianao tsy manam-pahefana aminao ny programmany. Afaka mandefa aretiny satana fa rehefa mpanompo ianao tsy manam-pahefana aminao ny aretiny. Afaka mandefa famisaviana ny mpakahalanao fa rehefa mpanompo ianao tompoko miverina any aminy any ny famisaviana. Tsy maresy laja le amenina an'le mpanompo. Halleluja! Asoteka mafana Andriamanitra. Ary Jesosy ndray andro manao hoe ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Jesosy tsy nanao hoe ry mpivavaka tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao, fa ahoana ozy izy ry mpanompo avy reny any, ry mpanompo isa roatelo, isa roatelo, ry mpanompo. Tao nisy hoe mpanompo tsara sady matoky, nisy hoe mpanompo tsara sady mpanompo raty sady malaina. Zany hoe tsisy resaka vavaka mihitsy ao, tsisy. Ny gradina mpivavaka zany tsy gradin'olona ho any an-danitra, fa le mpanatrika fotoam-bavaka ty am-piangonana dia mody. Alleluia! Mirehitra sa tsy mirehitra? Fa tenenin Jesosy ry mpanompo tsara sady matoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao, na hoe ry mpanompo raty sady malaina. Any ivelany mety aminao mpanompo daholo ny resaka. Dia ametraka fanontaniana ihany ho aza mpanompo ahy ianao sa mpivavaka.